Faly miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ny fandaharana Tracercast Show. Izy tia dia émission anankiray hoentina izarana amintsika ny tontolon'ny parcours sy firiran'inona eto Madagasikara ary koa avy any ivelany. Zany raha mpakafy sport nareo dia afinaritra anareo ity fandaharana ity ka dia manasa anareo sahady anaraka hatramin'ny farany. Ny sara telo ny fandaharantsika izay ahitana ny rubrique tutoriel hoentina ampianarana anareo ny base-ny parcours. Manaraka izany no ahitantsika ny rubrique Gesta Flita hoentina anasana ny atleta anankiray mba ahafahana mitafatafa aminazy ary ahafantarana ihany koa ny mombamomba azy. Ary ny farany no ahitantsika ny Top Actu hoentina mizara aminareo ny vaovao momba ny tontolon'ny parcours eto Madagasikara ary ihany koa avy any ivelany. Zay ary no ela fa ndao anaraka ny tokarana vomanana amin'ny rubrique tutoriel. Salut daholy, androany dia hampianatra anareo mouvement anankiray safety vault ny anarany. Ny safety vault dia mouvement de parcours anankiray izay ahafahana miconserver vitesse na dia hoe mandalo eo ambonina obstacle ary. Alohan'ny anarantsika izany dia tsara manamarika fa tsy azo atao ambanin-javatra mihitsy ny échauffement ka izay ary ny hanomboantsika azy. Ny hanomboantsika anazy dia anaontsika jumping jacks mandritry ny 30 secondes. Enchaînentsika amina pogo jump pendant 30 secondes ihany dia rehefa manao azy dia ezahana tsy hitotona ny vodin-tongotra. Tohizana amina high knees pendant 20 secondes dia akarina tsara le lohalika rehefa manao azy ary aforotra tsara ny tongotra. Zao tsika dia anafana ny cheville ka anao position squat dia engaina tsara ny vodin-tongotra dia averintsika impulse zany. Anafanana tsara ny lohalika dia anaontsika squat miisa 10-12. Ho an'ny épaule indray dia anaontsika rotation 5 fois dans les deux sens. Manaraka dia ahodintsika moramora pendant 10 secondes ny poignet dans les deux sens. Anafanantsika ny poignet sy ny coude dia anaontsika pompe miisa 10. Farany dia anaontsika ny atao hoe stride. Ohatrany hoe mihazakazaka ihany nareo fa manao dingan-dava be. Vita zay ny échauffement, afaka manomboka mianatra an'ilay figure amin'izay isika. Mizara anankitelo ny safety vault. Ny voalohany dia ny fiangana, ny faharoa kosa dia ny fametrahana tongotra ary farany ny fitotonana. Ndao ary arahantsika ny etape voalohany. Ho an'ny fiangana arany dia mila mahay mitsambikina isika. Izarana an'izay dia ohatran'ireny hoe miampita ireny ihany, mihazakazaka dia ohatran'ny hoe miampita. Rehefa voafehy tsara izay dia tsika eo ambonin'ny obstacle amin'izay ka hiditra amin'ny etape faharoa isika. Tsara manamarika fa ny tanana mifanohatra amin'ny tongotra izay mipetraka eo ambonin'ny obstacle no ampiasaina. Iny montsy no manome espace hitsofohan'ilay tongotra anankiray. Ezahana tsy hifanakaiky loatra ny tanana sy ny tongotra mba fluide an'ilay mouvement satria sahirana be isika raha ohatra hoe mifanetety loatra ny tanana sy ny tongotra ka mety teraka amina fianjerana mihitsy azy izany. Hiditra amin'ny etape fahatelo ary isika. Endrasana ho tafivoaka tsara ilay tongotra tsy mipetraka teo ambonin'ny obstacle izay vao manosika ilay tanana sy ny tongotra eo ambonin'ny spot. Ezahana conserver ihany koa ny vitesse ka arahana hazakazaka hatrany. Zay ary ny momba ny safety vault ka mitandrema tsara nareo rehefa manao azy any an-trano dia manaraka indray tsika zavatra vaovao indray no entsika eto amin'ny fandaharana. Izao raha nitokana ny manana nizarantsika niny teknika anankiray iny. Manentana anareo foana nefa ny tenako mba hanantona professionnel momba an'izay fianarana parcours izay. Eto dia hitsidika anareo ihany koa fa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny taona 2024 ao amin'ny Tracercast Academy ho anareo izay liana amin'izay fampianarana parcours izay. Ka noho izany dia aza misalasala manantona anay raha ohatra ka tia fantatra information bebe kokoa momba ny fisoratana anarana nareo. Zao tsika dia anaraka atleta anankiray manana maha izy azy eo amin'ny sehatry ny parcours eto Madagasikara. Dinara Kotoarjaona ny anarany andao fantarina ny mombamomba anazy anatin'ity rubrique anankiray ity.
Dina Rakotoarjona miaraka antsika zao atleta manana maha izy azy eto amin'ny sehatry ny parcours malagasy satria izy io dia atleta 2 fois champion de Madagascar ary ihany koa atleta ny équipe nationale mandray anjara amina coupe du monde. Maro ny efa mahafantatra anazy eo amin'ny tontolo misy anay fa androany zay dia tafatafa aminazy mba hafantatra bebe kokoa momba ny tantarany ndao velantsika hanao présentation izy. Efa misy aminareo ihany moa mahafantatra Dina Rakotoarjona, antsoina fotsiny hoe Dina. 12 taona mipetraka eny Ampitatafika eny. 9 taona moa zay nangaliko an'ity taranja parcours sy fireneniny ity dia Ok, ny taona zany efa azo lazaina hoe efa misy ihany. Tia fantatra zay hoe inona nandrisika ny Dina hanao parcours dia fanahoana satria efa tonga amina dingana lavidavitra amin'izao tia fantatra hoe maninona nanao an'izay parcours zay. Hatramin'ny mbola kely moa zany mijerijery film super héros reny dia mba teo super héros be koa ny tena. Tamin'izany mikotrakotrana eny Tambary miaraka amin'ny bandy akama, mbola tsy nafantatra akory hoe parcours ny anaran'ilay taranja fa namana napafantatra hoe parcours ny anaran'ity zavatra ataontsika ity dia namoromorona clan kely eny an-tanàna eny dia toy foana moa mikotrana avy eo nanana tanjona hoe mba teo lasa lavitra amin'ilay taranja. Dia tany amin'ny faraparan'ny taona 2018 tany nahita ny traceur gasy dia faly moa zany fa tafiditra tao dia zao. Be zay ny dingana vita efa lasa lavitra dia nisy tanjona tanteraka ihany teo amin'ilay taranja. Inona ahoana hozy ny fiarahamonina surtout ny ao an-trano satria tsy mora miaina amin'ny passion an'izany eto Madagasikara. Tany am-boalohany moa zany dia miteny foana ny olona hoe ino ty zavatra ataonareo ty, zavatra tsisy dika, nitapatapaka foana amin'io. Rehefa ny ariana any ve mahavelombady amanjanaka ve io sy ohatr'izany fa ny tena moa zany ao anatin'ilay izy mba manana tanjona ihany koa dia tsy voasaka amin'ny vavan'olona izany dia ny tao an-trano somary na dia nisy ihany ara ny fisalasalana kely tena am-boalohany dia rehefa hitan'zareo hoe nenandroso tao anatin'ilay izy dia nanosika ihany koa zareo hoe tongava amin'izay irina dia nanampy foana tamin'ny tondrana an'ilay izy. Arabaina foana tamin'ny fikorizana sy tamin'ny asa natao, betsaka ny dingana vita. Fantaniniko manaraka inona ny fotoana nanamarika ny Dina teo amin'izay fiangaliana ilay taranja izay dia ahoana ny iainan'ny anazy. Anisan'ny tena nanamarika anahy aloha tao anatin'ny fiangalinan'ilay parcours firenena ny nandraisako anjara voalohany tamina coupe du monde satria tany am-boalohany dia tena tsy neritreretiko mihitsy hoe za dia afaka handray anjara amina coupe du monde zany dia teo ihany koa moa ny neonako voalohany tamin'ireo atleta izay fahitako anaty vidéo dia hitako mivantana. Tena hoe nanamarika be anahy tao anatin'ny fiangalinan'ilay taranja ilay izy. Fotoana mahafinaritra foana ny fandraisana anjara amina compétition internationale ohatran'ireny azoko an-tsaina be ny zavatra niainan'ny Dina. Ny fantaniko farany inona ny vision à long terme Dina amin'ny fiangalinan'ilay taranja amin'ny atleta an'lahy. Ny visionko aloha zany amin'ny maha-atleta anahy dia tena tsara foana ny performanceko. Ho an'ny vision à long terme kosa dia hipousser kokoa an'ilay taranja surtout eto Madagasikara izay miaraka amin'ny association traceur gasy. Ok, misaotra betsaka foana nanohana ary manohana ny association izay tena hoe mampiroborobo an'ilay taranja eto Madagasikara. Mirary soa foana ny Dina, ndao arahantsika izy amin'ny réseaux sociaux Dina Rakotoarjona, Instagram, Facebook sy ny zavatra rehetrarehetra. Isaorany Dina nanaiky ny tafatafa tamintsika tamin'ity rubrique ity. Zao nareo dia hoentinay ny Japon anaraka fohifohy ny fizotran'ny championnat du monde izay natao tany Kitakyushu tamin'ny volana novambra lasa teo amin'ny rubrique Top Actu.
Aty Japon misy antsika zao manaraka ny andian'ny faharoa ny championnat du monde karakaraina eto Kitakyushu. Amanjatony ny atleta tonga mandray anjara avy any amin'ny firenena maro samihafa anisan'izany Madagasikara. Ndao raha antsika anatin'ity vidéo ity ary ny andinindininy rehetra. Ny alarobia 4 novambra ny tonga tao Kitakyushu ny atleta rehetra izay hiatrika an'ity championnat du monde ity. Ny arivan'iny ihany no lasa nivory ireo mpanazatra sy tête de délégation andeha hanaraka ny toromarika rehetra momba ny compétition. Ny 12 novambra no nanomboka ny fitsapana terrain sy ny fanomanana izay atao amin'ny qualification freestyle. Noho ny fiavian'ny orana dia tsy maintsy nahemitra ny qualification freestyle ka lasa nody daholo ireo mpandray anjara rehetra. Nitsahatra ny orana nandeha ny qualification ka dia nisesy tamin'izany ireo mpandray anjara manjato avy amin'ny firenena maro. Nahafapo ny classement ho an'ny ekipa malagasy satria teo amin'ny catégorie freestyle izay nandraisan'ny Serge Ranelmanina anjara dia nahazo ny laharana 7 maneran-tany tamin'ny mpandray anjara 7 i Madagasikara. Ny anidina Rakotorjaona kosa amin'ny catégorie speedrun dia nipetraka teo amin'ny laharana 9 izy tamin'ny mpandray anjara 7 maneran-tany. Nitomy ny compétition ary nizondra soamantsara ny programme. Nivoaka ny résultat final ka tafavoaka mpandresy indray Elis Toral, atleta suédois iray, multiple champion du monde eo amin'ny catégorie freestyle. Teo amin'ny speedrun no nahitana ny Karil Kortmuller izay avy any Suisse. Teo amin'ny vehivavy kosa no nandreseny Chang Chansong teratany sinoa izay nandray anjara tamin'ny catégorie freestyle. Ary ny nahazo ny laharana voalohany teo amin'ny speedrun dia Yela Puccio, atleta avy any Mexique. Nafinaritra ny expérience anienina tamin'ity championnat du monde 2024 ity. Miezaka manatsara foana ny ekipa malagasy ary faly mitondra avo ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Zay namaranana ny fandaharantsika iny makasitraka be dia be anareo nanaraka hatramin'ny farany. Manome fotoana anareo ny tenako amin'ny manaraka eo eto amin'ny fahitalavitra Viva. Veloma daholo.